Fiadanany tompo sy ny fahasoavany indray eo amintsika rehetra e. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mbola afaka mifanaritavan indray tsika miteny ity. Hiara hianatra sy handinika ny tenin'ny tompo. Nandresantsika farany teo. Resaka nandresantsika farany dia niresaka tsika efa tonga teo amin'ny tomboka sy fahadimy izany itsika. Araka nresahana moa izany dia hoe mamidina ny zavatra efa hitantsika ihany tsika satria zavatra efa hitantsika teo amin'ny fampitahana ny fiangonana fito iny tomboka sy tomboka sy fito ity zany. Ka efa tonga teo amin'ny tomboka sy fahadimy izany itsika. Ny zavatra hitantsika teo amin'ny tomboka sy fahadimy dia zao hoe hitako ozy izy teo ambanin'ny alitara ozy izy ny fanahan'ireo izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ary ireo fanahan'ireo olona ireo zany dia miantso hoe ovinany amalinao ny rahanay amin'ireo mponina ambony tany satria novonoina zany izy ireo, noenjehina izy ireo. Hitantsika tsara teo amin'ilay tomboka sy fahaefatra fa nisy tena famonoana mihitsy no nataon'ny fiangonana zany satria ino lesona nataontsika koa iny zany, lesona farany koa iny. Zavatra hitantsika dia zao hoe taty amin'ny tomboka sy faharoa dia inona ny zavatra nitranga. Nisy famonoanan'ny kristianina ihany koa teo amin'ny tomboka sy faharoa. Fa ny zavatra nisy dia zao ny Roma jentilisa no namon'ny kristianina. Aty amin'ny tomboka sy fahaefatra izy fanenjehina ihany koa ny kristianina ireo izay mitana ny filazanan'i Jesosy sy mitana ny tenin'Andriamanitra. Fa izy indray no nanenjika azy sy namono azy. Ny eglizy mihitsy ny lasa namono azy. Ka lasa le fahefana mifehan'ilay eglizy no mampamono zany satria le fahefana zany mitondra fahafatesana, le fahefana mitaingina azy hoe ny fahafatesana no mitaingina le soavaly ary ny fiainatsika manaraka azy izy. Ka le fiangonana mihitsy zany le eglizy mihitsy no lasa mitondra fahafatesana indray ho an'ireo izay mijoro amin'ny fahamarinana zany sy manohitra ny fotom-pampianaran'ny eglizy. Ka teo moa no namaranitsika le lesona zany fa ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe rehefa tonga teo amin'ilay tomboka sy fahadimy dia mitaraina zany ireo victime, ireo izay novonoina, manao hoe mandra-pahoviana Andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amin'ireo mponina ambony tany. Dia eo no lesintsika zany amin'ny tenin'ity ka dia ho tohizantsika eo izy hiara-vavaka ary tsika hametraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Vavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo fa mbola nomenao izao fotoana izao indray izay ahafahana hiara-ndinika sy hianatra ny teninao. Lehibe ny fitiavanao anay satria tsy navelanao hovariana izay ka tsy andre ny teninao. Fa mbola menao hery, menao zolo-po indrindra mbola ahafahana indray hiara-hianatra ny teninao amin'ity ity. Misaotra ray ny amin'ny fahazavana izay efa nomenao anay hatramin'izay. Satria zavatra mifamaofao teo ny lohan'ny masonay ireny. Ary na izay amin'ny tantaran'ny fiangonana izany ary mety tsy fantatra akory. Kanefa Tompo tsy amin'ny herina fahatanjahana na amin'ny fahalalàn'ny olombelona na amin'ny fahendrena fa amin'ny fanahinao no ampafantaranao izany rehetra izany. Ka dia misaotra raha io fa mbola menao tombony izay ahafahana malala ny sitraponao. Ankehitriny ary izay raha mbola hianatra sy handinika ny teninao. Dia aoka Tompo Ray Masina ilay fanahinao mahery nirotsaka aminay amin'ny fahafenona. Ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao, izy nanokatra ny fonay sy ny sainay hamantaranay ny sitraponao. Ka dia mitenena indray aminay ianao raha io amin'ny tianao ity fa voninkiaino izay vahoakanao. Rakofondrahanao izay rehetra reto ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny anjelinao tobo manodidina anay ka hiaro anay. Aoka ny rahanao andrakotra ny fitaovana izay ampiasainay tsy hanana sy tana fahefana na hiaran-dozana dia kely aza. Ary eo ka ampelantaranao izao fotoananay izao Tompo ka hanjakao mba tsy hanana an'ilay ratsy fahefana na dia kely aza. Dia raina mandraka izay ny anaranao ray kalazaina ny anaranao any. Dia aoka ny teninao Tompo dia ho aina ho an'izay mahazo azy mandrakariva ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Izay miara-mivavaka eto nefa Andriamanitra dia tsy hainay ny tsy fona aminao satria mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky eto anatrehanao. Ary mety lava ihany izay amin'ny maha-olombelona anay. Ka nin'Andriamanitra mety nalava anay indray tamin'ity anio ity. Na tamin'ny andro lasa mbola tsy nifonanay taminao dia hifonanay ankehitriny. Mifona raha io ny amin'ny eloka sy ny tsy fahamarinanay, ny amin'ny tsy fahatanteranay sy ny fahotany rehetra. Mifona ray ny amin'izay vitanay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay mamilany elokay, afao izay amin'ny fahalemenay, afao izay amin'ny tsy fahatanteranay, afao izay amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra. Diovy amin'ny ranao izay Kristy ho afa-pahotana
sasao amin'ny rano zay Jesosy ho afa-keloko. Ary eo ny adi-tsainay mitebitebinay ny ahiany isan'andro. Dia ho pelantananao Kristy no metrahanay ny entanay rehetra na inona na inona izany. Fa ianao Kristy no mitondra ny entanay dia ho maivana izay satria ianao dia manambara manao hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana maka anesa ty amiko. Fizao no anomenareo fitsarana. Ary ianao manambara ihany koa manao hoe hoeto ny ziogako ianao fa maivana izany. Eny Jesosy io. Raiso ny entanay rehetra Kristy io. Fa ianao mitondra izany dia ho maivana izahay. Ary eo ka Jesosy ny zioganao no entinay. Satria ny zioga entinao dia malemy fanazany. Ny zioga entinao dia maivana feno fanetretena izany. Dia aoka Kristy ianao mihitsy no velona ao anatinay fa tsy izay tsy no velona. Ary hiatrika tian'ito izay sy ny amin'ny andro avy dia aoka tompo ianao ny ady anay fahangina izay. Ny fatokinay, ny fanantenanay, ny finoanay dia ho pelantananao no metrahana izany. Ka aza velana ny ampitso izay, faoka ny ampitso anany aminy. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Dia mitenena tompo fa vonikeny izay vahoakanao. Anaran'i Jesosy nanondratana izany vavaka izany. Eto anatrehanao Jehovah Tompom-baro. Dia mitenena ray fa vonikeny izay amin'ny alàna fanainao masina. Amen. Soratsika amin'ny lipenay ny tompo nahafahantsika miaraka ny vavaka izany. Ka araka ny famatiana moa izay efa nataontsika teo izany dia nijery zavatra ho jerentsika izany dia izao ilay fitarainany reto novonoana izany noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ka verentsika vakiana kely izany izy io eo amin'ny toko fahenina dia ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faraky amby folo izany mikasika leto mikase fahadimy izany. Toko fahenina ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny faraky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa novahany ny tomboka se fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahany izay voavono no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marina mandra-pahoviana no hitsaranao sy hamalinao ny ranay monina ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny ralàny izay fahovonoana tahaka azy koa izany. Zany hoe nisento zany izy reto, nitaraina izy reto. Miandry manantena le hoe fitsaran'Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao nge be dia be ny ampahoriana koa noho ny anaovana tsirariny, alaina kely ny fananany. Io moa fa zavatra fandresana kely tety any hoe misy taninao zao misoratra aminao, vitan'ny olona manova an'le izy hoe amin'ny anarany, makany amin'ny fitsarana ianao. Le fitsarana koa zany efa tsy fantatra na voavidy koa le fitsarana na hoe ahoana fa dia tsy manome rariny ianao koa le fitsarana dia eo ianao mangay tsy vitan'izany fa ny olona fanila bodirindrina aminao ihany koa, olona izay fantatrao tena hoe miara-mihina amin'ny manta sy masaka aminao, mamadika anao tsy vitany koa manao zavatra ratsy tahaka an'izany. Ka fitarainan'ny olona marina zany izy ity ka manantena ny fitsaran'Andriamanitra. Be dia be nge ny olona anaovana ny tsirariny. Manantena zany fitsaran'Andriamanitra zany. Ary be dia be ireo vahoakan'Andriamanitra izay efa maty noho ny tsirariny. Kanefa misy teny ao amin'ny epistily eo manambara mikasika ny resaka hoe fizahan-toetra zany. Dia hoe ho anao izay ampahoriana hozy izy dia mifalia. Eno ny apôstôly Paoly miteny an'izay zany. Eno milaza aminareo hoe mifalia hozy izy. Fa raha ohatra ampahoriana hozy izy ianareo. Kanefa hozy izy noho ny fahamarinana no nampahoriana anareo. Zany hoe nanaovana ny tsirariny ianao zany. Dia tadio fa fahasoavana zany hozy izy. Dia ampahireziko atsika zany izy hoe ny fahoriana zany raha mahazo fahoriana zany tsika kanefa anaovana ny tsirariny. Dia tadio fa fahasoavana dia mety tenitsika dia ahoana mahafahasoavana an'izany fijaliana ny azo. Ka zao nge izy eto koa nge reto vahoakan'Andriamanitra dia mitaraina mandra-pahoviana no hitsaranao ny ranay amin'izay monina ambonin'ny tany. Zany hoe nanantena ihany koa zany izy. Dia hozy sika hoe Andriamanitra ve indifférent amin'izany? Hoe Andriamanitra ve dia tsy mijery an'izay fitarainanao zao? Andriamanitra ve manampina ny sofiny? Fa zao le izy hoe Andriamanitra manana ny fotoanany. Izay zany ny marina amin'le izy. Misy fotoanany zavatra rehetra. Andriamanitra manamarina ny vahoakany. Hozy izy ny ampangany olom-bo vidin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manamarina azy. Izy ny anameloko azy Kristy efa mifona ho azy izy. Ka na antsika ary anaovana ny tsirariny zany dia zao tadidio tsara fa Andriamanitra manamarina antsika. Na dia miatra ny tsirariny sy anaovana izay tsy mendrika ary sika tadidio fa Andriamanitra manamarina antsika. Zao misy fotoana ny zavatra rehetra.
ny fitsaran'andriamanitra dia mbola ho avy io fitsaran'andriamanitra io. Ary eo anatin'ny lesona ihany jerentsika no rehefa miditra mitomboka se fahenitsika dia ho hitantsika zay fitsaran'andriamanitra ito. Fa io zany fitarainan'ireo zay apahoriana noho ny fahamarinany, zay apahoriana noho ny tenin'andriamanitra, zay apahoriana noho ny filazana an' Jesosy. Dia hitantsika fa marina ny kristianina zay ny vonoiny, marina ny kristianina zay ny vonoiny. Dia zay ny ampaherezana antsika ny io zay anaovana ny tsirariny zany, tadidio zany fa misy io fitsarana io, fa amin'ny fotoana zay voatenin'andriamanitra zany izy io. Na dia naniry ary reto olona reto mandra-pahovian'andriamanitra. Zavatra anankiray ihany koa dia zao hoe ny akamaroan'ny fiangonana kristianina amin'izao fotoana zao dia ohatrany hoe tsy mianjady an'izany hoe fanenjehana amin'ny fahamarinana izany intsony. Ino moa ilay famonjena ny fahamarinana? Hoe miazona ny fahamarinana izy, mitana ny filazanan'i Jesosy. Fa raha mijery ianao ny kristianina miakapobeny amin'izao fotoana izao dia ohatrany mitovy daholo. Ina ilay mitovy tiako tenenina hoe rehefa tonga ny lahadina ny sabotsy mandeha mivavaka izy, fa rehefa davanandro izy mitovy amin'izao tontolo izao ihany ny fiainany. Mandeha mamonjy boîte de nuit izy. Rehefa tonga ny vendredi joli ny fitenenana dia lasa mandeha manao bringue izy, manao fety izy, mandeha misotro izy, mandeha miloka izy, ao ny mandeha mijangajanga, ao ny manao zay saipata ny filana ara-nofo maro samihafa ny fifaliany nofo. Zany inona moa mahasamihafa ny kristianina amin'izao tontolo izao zany? Tsy misy tsony inge zany. Tsy misy zany. Ary raha miteny zany ianao hoe raha miteny hoe mitory ny fahamarinana tokony izao no ataontsika dia ianao indray ara no voateny. Efa nga moa zany indray zao, tsy zany tsony inge zao efa mio, efa tsy zany tsony fomba fitondrantenan'ny kristianina. Hoe tokony mba hanana fitondrantena montana ny kristianina. Hanana fitondrantena hoe manaraka ny fahamarinan'ny soratra masina dia lazaina fa tsika inge manaraka toetrandro hoe fa tsy tokony zany tsony no fomba fanao amin'izao fotoana zao. Na ny fitandremana ny tenin'andriamanitra tsy arahana tsony. Ny didin'ny eglizy no arahana. Tsy tsony zany ilay fahamarinana misy. Ary ny zavatra misy dia zao hoe ny zava-dehibe ary averiko foana ilay izy satria tena zavatra marina zay. Voaingana zao tafiresaka tamin'olona zay dia mbola zany no fisainan'ny olona hoe ny fitiavana. Ilay fitiavana io ihany zany zava-dehibe amin'ny olona. Rehefa mifankatia dia zay. Ninona fivavahana misy anao rehefa mifankatia dia zay. Fa reto olona maty reto ve no ny tenin'andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Izy tsy mba manana zany fomba fijery zany. Ny jaly izy noho ifahamarinana io. Napahoriana izy fahamarinana. Ianao rehefa miteny hoe fitiavana. Zany akory tsy midika hoe diso ny fitiavana. Tena ny fitiavana no lehibe indrindra ozy ny tenin'andriamanitra. Fa tsy zay no hamarinanao tena, tsy hanarahanao ny soratra masina. Ka ny fiangonana be dehibe no milaza hoe ny fitiavana fa ny olona maty noho ny tenin'andriamanitra sy filazanan'i Jesosy niaritra fahoriana inge ireo. Ny fijerin'ireo tsy mitovy amin'ny fijerinao mihitsy zany. Ka amin'izao fotoana izao ny kristiana dia miteny ianao rehefa manino izy ty? Rehefa miresaka amin'olona ianao dia manana fomba fiteny fahalemem-panahy. Ohatrany hoe rehefa misy fiheverana ny fomba fiteninao. Raha ohatra misy olona miady aminao dia tsy kio fotsiny izy. Dia ohatrany hoe zay zany ny zava-dehibe hoe mampiseho fitiavana ianao zay zany. Tsara nge zany toetra zany. Tsy hoe ratsy zany, tsara zany. Fa tsy vitan'ny resaka hoe ohatrany hoe miteny efaka ianao, zany no iresahanao man'olona. Na miteny hoe misorira fotsiny ianao, hoe mitsiky fotsiny ianao amin'ilay olona. Fa nga zany zany nga ny angatahany tenin'andriamanitra. Angatahany tenin'andriamanitra hoe mijoroa ianao amin'ny fahamarinana. Arao. Dia nionareo ny soratra masina izy satria ataonareo fa ho aminy ananareo fiainana. Kanefa ianareo tsy mety manaraka azy, ahazonareo fiainana hozy izy. Dia ny fivavahana zao lasa resaka iny, lasa resaka fihetsepo fotsiny. Raha mijery an'ireny spektakla reny ianao, fa averiko eto foana ilay izy. Spektakla evangelika reny. Na ny Madagasikara ino atepitana ny masina. Dia rehefa mihira eo ilay olona. Dia izy mihira iny, inona ny zavatra misy? Ny fitafiana aloha. Tenin'andriamanitra miteny manao hoe aoka hanana fitafiana montana antsika. Ilay vehivavy mihira eo aloha dia efa sola be ilay vehivavy. Manao kavina izy eto. Dia manao jeans rovitra izy eto. Dia mihira amin'izay izy. Na vehivavy io na lehilahy, dia lehilahy indray misy hoe lava volo be ilay lehilahy, dia misy volom-bava be, dia feno tatouage ny tanany iny. Dia misy piercing eto amin'ny orony eto ohatrany. Dia misy karazany be dehibe, ny sasany indray izy manana volo izy dia sola be ny ilany iny dia tia misy volo lava. Samy manana ny fomba ataony eo zany.
zany hoe tsy lasa tsy misy lasa ino moa filazana azy teo ohatrany hoe lasa tsy misy fomba fahamontinana zany ara-tsoratra masina tsony ny fitafiany kristianina fa samy manao zay saim-patany io de rehefa miry eo am'izay satria ny zava-dehibe mantsy de zay hoe fihetsepo zany ny zava-dehibe de miry eo izy de mira an'andriamanitra izy de manandratra ny tanana izy de tena andriamanitro mankalaza anao hoe halleloia masina ny tompo halleloia de tena makafiana io izy zay le hoe émotion hoentin'le émotion fotsiny zany ohatrany hoe fahafinaretana nge zany zay le hoe lasa fahafinaretana zany le fiderana an'andriamanitra zany hoe extériorisena fotsiny le amin'ny maha-kristianina hoe ty ivelany fa tsy tena amponao tsony iny fahafinaretana fotsiny fa rehefa hiarany fanenjena inona ny fanenjena hiatra aminao rehefa nga inao raha tsy mijoro amin'ny fahamarinana akory andriamanitra miteny mbola resantsika io rehefa hiditra amin'ny toko fafito tsika de resaka am'izay hoe miresaka mantsika resaka am'ireo hoe tombo-kase zany inona le tombo-kase men'andriamanitra io satria ny tombo-kase zany de reo le norma apetraka andriamanitra ho tandremantsika fa ireo zay manana an'izay émotion zay reo zay mitory an'le fitiavana foana io ary de averiko foana tsy ny fitiavana ny diso tsy diso mihitsy fa lasa ohatrany hoe iny ny anamarinana tena zany miafina ao anatin'le hoe fitiavana de afaka manao ny zavatra rehetra zany ianao de variana am'izay zavatra zay ka zay le izy hoe adin'ny kristianina ankehitriny ny tantaran'ny famonjena hoe nanahoana ny tantaran'ny famonjena zany tany aloha nisy fanenjena zany nisy fampahoriana zany novonoana nohona ny tenin'andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy ina ny antony amin'inandrino satria niaro an'izay fahamarina zay izy nanohatra zay tsy marina izy rehefa mpanavao fivavahana tahaka ny Lutera nanohatra n'izany Wycliffe nanohatra n'izany ny apôstôly nanohatra n'izany reo zay voavony rehetra no tenin'andriamanitra nanohatra n'izay tsy rarina zany fa nitazona zay fahamarinana zay izy kanefa nahoana tsika am'izao fotoana zao tsy misy mahasamihafa tsika inona mahasamihafa ahoana moa nisy mahasamihafa mety daholo ny zavatra rehetra ny sakafo mitovy daholo ny fitafiana mitovy daholo ny andro ivavahana mitovy daholo ny rehetrarehetra ny fomba fanao na am'izao tontolo zao na ny fomba kristianina mitovy daholo miteny fotsiny samy mamadika daholo mitovy daholo inge zany na samy mivavaka ary de samy mandeka kely makary amin'ny pisikidi kely ary aloha ary zay moa filazana azy misy mpikarakara ve anao reny olona mpakany mikarakara reny mba jereo tsara hoe izy to raha mba asena mandray noty zany le anio mba soratanareo eto ve ny anaram-piangonanareo ngamba voatonona daholo ny anaram-piangonana rehetrarehetra izany ny zavatra misy zany ahoana ianao ny am'izany zavatra zany fa zany hoe matory zany ny olona am'izao fotoana zao ohatrany hoe mandeha normal ny fiainana ohatrany hoe tsy ho avy zany Jesosy tompo zany de ny zavatra hita de zao hoe eto amin'ity tany ty ihany ny ohatrany anatenan'ireo olona reo an'izany hoe Andriamanitra zany fa ohatrany tsy ho avy zany Andriamanitra zany hitsara de variana fotsiny da lasa ohatrany hoe principe de vie fotsiny le hoe milaza fa hoe kristianina iny moa principe de vie ohatrany hoe fomba fiaina fotsiny zany ny filazana fa hoe kristianina hoe fiangonan-drazana zany izy reto nefa de miteny mametraka fanontaniana zany reto satria ireto apaorina de tsy manana an'izay fomba fijery zay fa izy tena niaritra no ten'Andriamanitra de miteny izy manambara ina ny zavatra niteneniny teo andininy 10 de ahoana izy vakitsika le andininy 5 aloha de toizantsika amin'ny 10 ary rehefa novano tombo-kase 15 de hitako fa teo ambany alitara ny fanahan'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marino mandra-pahoviana no hitsarahanao sy hamalinao ny rahanay am'izay monina ambony tany tarainy izy ireo voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny teny izay nolazaina de le filazanan'i Jesosy mandra-pahoviana Andriamanitra ny hitsarahanao sy hamalinao ny rahanay amin'ny monina ambony tany izy zany hoe miandry fitsaran'Andriamanitra zany izy ahoana ngazy Andriamanitra de vonoina fotsiny am'izao misy mantsy de milaza koa zay koa zavatra anankiray koa zany zay hoe
rehefa ho faty daholo ntsika zany tsy maintsy raha mbola tsy ho avy Jesosy zany tsika tsisy malala tsy ny andro fiavian'ny Kristy zany fa mboto hoe mbola velona daholo mety tonga amin'ny fahaterana daholo mety mbola zay tsy maintsy mandalo fahafatesana ka raha tonga mandalo fahafatesana ary tsika inona zavatra mitranga misy olona milaza manao hoe rehefa maty dia ny maty ho maty dia tsy ho tsaraina ny maty fa tsika zany akary niaraka amin'Andriamanitra dia nisy rahalahy anankiray zay ny teny zany kosa ve dia mba rarino izy mbola velona zany ve dia mba rarino izy hoe satria misy fampianarany eglizy zany manao an'izany zavatra zany dia hoe ianao ve nampahorin'ireo zay nanao ratsy izy teto ambonin'ity tany ity ianao nefa nikatsaka ny fahamarinana teny hoe nanao sakrifisy zany ianao teo amin'ny fiainanao zany hoe nampahorin'ny tenanao no fitandremanao ny tenin'Andriamanitra sy fanaranao fahamarinana dia rehefa aveo ianao miandry fiavian'i Kristy miaraka amin'ny Kristy zany ianao hoe mba maniry any an-danitra dia atao hoe tonga any an-danitra ianao dia hoe ireo ratsy fanahy reo dia hoe ho faty fotsiny reo fa tsy velona tsony tsy manana anjara amin'ilay fiainana mandrakizay rehefa maty dia hoe tsisy fitsarana mahazo azy fitsarana azy hoe fahafatesana fotsiny dia maty izy dia hozy izy le rahalahy dia mba ho rariny ve zany ozy izy izay nampahoriana ve ozy izy zany natao an'izao dia ireo ve ozy izy dia hoe vita nataon'ny faratsiana teto dia maty izy dia izay fotsiny anjara hoe maty izy fa tsisy fitsarana zany dia mifanontaniana mipetraka miangatra aveo Andriamanitra tompona io raha ny mpitsara eto ambonin'ny tany ary manao an'izany fitsarana zany hoe raha misy manao meloka dia migadra tena punition iny migadra any zao taona ny gadrany any voasazy izy zany any am-ponjany dia Andriamanitra ve hoe nanimbazimba ny anarana ianao nampahoriana ny kristianina natao izay fampijaliana farany izay tsy haintsony nanaovana ny kristianina nanapotehiny izao tontolo izao an'ity tany planeta nametran'Andriamanitra ny olombelona ity ny zava-betaveta ataon'ny olombelona eto amin'ity tany ity dia hoe tsisy ve zany fitsaran'Andriamanitra zany tsy mino an'izany ary ny tenin'Andriamanitra koa tsy milaza an'izany ny tenin'Andriamanitra tena misy io fitsaran'Andriamanitra io satria miantso an'ilay fitsarana zany eto ilay vahoakan'Andriamanitra mandra-pahoviana no hitsarahanao mirahana izy amonina ambony tany tonga any amin'Andriamanitra zany io antso ary izy io nge tsy voazao nge izy io ny antso fa tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia efa nisy io antso io satria hatrany amin'ny Genesisy dia efa nisy fampahoriana zany noho ny fanarana ny fahamarinana hitantsika ao anatin'izany Abela novonoina noho ny fahamarinana tao ny fialonana nananany ny fialonana sy ny fankahalana nananany Kaina tamin'ny Abela dia novonoiny le rahalahiny tao ny fampahoriana nahazo an'ireo jiosy izay nideportena tany Babilôna natao sesitany tany Babilôna zany nampahoriana ny jiosy tany ao ireo namany Daniel Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay nampidirina tao anaty lafaoro mirehitra hafa fampahoriana nge zany hoe atsofoko ao zareo ny fisainany amin'izany tsy fantatra ao ny eritreritra amin'izany fijaliana nge zany fa nivoaka mpandresy izy noho le fiazonany amin'izay fahamarinana zay ao Daniel izay natsipy tany an-davaky ny liony ao ireo izay vonoina tamin'ny sabatra novonoina tamin'ny alalan'ny Biblia tamin'ireo kianja tany Roma tamin'ny famonoana ny Roma jentilisa tao ihany koa ny fanenjen'ny eglizy tamin'ny namonoana ireo mpanavao fivavahana zany sy ny zavatra maro samihafa tao ny famonoana tamin'ny Kristy mihitsy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana zanak'Andriamanitra dia hoe reny namonana Kristy reny zany reny maty fotsiny reny dia zay ny anjarany tao zany fampahoriana maro samihafa mitady an'izay fitsarana zay izy fa ny zavatra misy dia zao hoe tsy maintsy misy zany izay fitsaran'Andriamanitra izay nasina niala sasatra kely izy ireo aloha eto izy amin'ny toko fahadimy mbola tsy teneniny le izy hoe aiza le fitsarana nangataka fitsarana izy fa tsy nomena azy izay fitsarana izay ary ny zavatra hitantsika reto amin'ilay andinin'ny fahasivy dia inona ny zavatra niresahany teo ny fampitahana nyreto novonoana reto zany eo amin'ilay toko fahinina andinin'ny fahasivy dia izy ary efa novany ny tomboka sy fahadimy dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahan'izay voavono ny ten'Andriamanitra sy filazanan'i Jesosy sy ny filazana izay nozony maninona no lazaina fa teo ambanin'ny altara ny fanahan'ireo izay novonoana noho ny tenin'Andriamanitra inona zany io fampitahana io
raha miresaka n'io altara itsika dia aiza ny misy an'izany altara zany. Altara fanaovana sorona ho an'Andriamanitra, zany hoe holocauste zany, fanatitra hodorana ho an'Andriamanitra, dia vonoina ny zanak'ondry na ny zanak'omby, dia ny rany alatsaka afafy eo ambanin'ny altara ny rany ny zanak'ondry iny. Izany hoe ilay raha ity zany manambara ny fanahin'ireo izay maty. Dia nampitoviana tamin'ilay victime zany, na tamin'ilay sorona izay novonoina teo amin'ny altara zany reto zanak'Andriamanitra ireto. Natao sorona ho an'Andriamanitra zany reto olona reto. Zany hoe nampitoviana tamin'ilay fanatitra tao amin'ny tempolo zany izy reto. Zay mahatonga izy zany hoe hitako ny fanahin'ireo izay voavono izy noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay nozoniny teo ambanin'ny altara hozy izy. Ka io altara iresahana io zany nampitoviana tamin'ilay fanatitra terina teo amin'ny tempolo zany, fanatitra novonoina zany reo ho an'Andriamanitra. Maty izy noho ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika kely anga ty amin'ny Levitikos aty izy miteny an'izay. Levitikos 4. Dia rehefa avy mamono an'ilay biby atao fanatitra iny dia alatsaka eo ambanin'ny altara ilay ran'ilay biby zany. Dia mitovy amin'ny nahafatesany reto kristianina io mihitsy zany. Ty amin'ny Deutéronome tsika mijery an'izay. Azafady, Levitikos. Levitikos 4. Dia vakisika ny 4. Inona ny zavatra resahana io? Levitikos 4 dia ny 4. Inona ny zavatra resahana io? Ary hitondra ny vato-trombilahy eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana izy, zany hoe alohan'ny tempolo zany io. Ary hitondra ny vato-trombilahy eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana izy, ho eo anatrehan'i Jehova. Ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vato-trombilahy izy, ka hamono azy eo anatrehan'i Jehova. Dia eo amin'ny 7 dia izao no teneniny. Ary tentena ny mpisorona rany hitandroky ny altara fandorana didika azo manitra eo anatrehan'i Jehova izay eo amin'ny tranon'ilay fionana, ary ny raha sisa rehetra avy eo amin'ny vato-trombilahy dia ahidina eo ambodin'ny altara fandorana fanatitra dorana izay eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Ahoana izy? Ny raha sisa rehetra amin'ny vato-trombilahy dia ahidina eo ambodin'ny altara fandorana fanatitra dorana izay eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Io le raha eo ambanin'ny altara zany. Miratsaka io le raha zany. Ny fanahin'ireo izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra. Ka io raha io moa zany, resahantsika kely izy io koa hoe inona moa ny hevitra n'ilay raha io koa zany. Amin'ny teny frantsay izy teny izay âme ny ilazany anazy io. Ka io fanahin'ireo izay voavono io zany dia le raha koa ilazana anazy io, satria ao anatin'ny raha izy no misy n'iny, no misy ny fiainana zany. Dia le raha iny mihitsy ilazana hoe iny zany iny fanahin'ilay olona zany izay novonoina zany. Dia jereo tsara fa raha mijery sika ty amin'ny Genesis, satria eo le fitarainana mantsy araka le hitantsika teo hoe ny fanahin'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra hozy izy miantso eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe reo olona izay nalatsa-dra teo amin'ny altara reo zany dia mitaraina izy reo. Mandra-pahoviana no hitsarahanao ny ranay amin'ireo izay monina ambonin'ny tany izy sy amalinao izany. Mitaraina miantso an'Andriamanitra zany izy ireo. Dia any amin'ny Genesis koa dia misy tahaka an'izay mihitsy. Rehefa maty Abela dia manino? Io fanahiny Abela io ihany koa mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra. Jereo ty amin'ny Genesis 4 anga izy miteny an'izay. Genesis 4. Genesis 4 jerentsika kely. Dia izao no teneniny ato. Vakitsika manomboka eo amin'ny 7. Rehefa nivonoiny Kaina zany Abela dia ny teny an'i Kaina i Andriamanitra dia izao no teneniny Andriamanitra ny Kaina zany. 7 sy ny 10. 4 sy ny 10. Ary hoy Jehova tamin'i Kaina, aiza Abela rahalahinao, satria efa nivonoiny zany izy. Fa hoy izy, asa moa mpitandrina ny rahalahiko va aho? Ary hoy izy, inona ny nataonao? Ny feon'ny rahan'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ny feon'ny rahan'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ngahy moa ny raha miteny. Fa ny raha hozy izy, le rahanao iny zany, iny ny fanahy zany mahavelona anao iny.
rehefa latsadrazana ianao dia miala aminao ny fanahinao zany satria l'âme c'est le sang izy zay ny tenena amin'ny teny frantsay l'âme c'est le sang zany iny zany ny vian'le olona iny dia rehefa miala aminy ny rany iny dia miala ny viany miala ny fiainany tsisy aina tsony zany izy miala ny ainy zany miala ny ainy l'âme zany aina zany le âme zany dia rehefa alatsaka zany ny raha iny dia maty le olona zany tsisy aina tsony dia le raha iny ny antsony hoe ny fanahy zany iny le aina zany dia averiko tsara le 110 teo izy 110 ary hoy izy inona nataonao ny feon'ny rany rahalanao mitaraina amiko avy amin'ny tany ozy izy ny feon'ny rany rahalanao izy izy mitaraina amiko zany hoe le ny ainy rahalanao mitaraina amiko avy amin'ny tany ozy izy zany dia zay ohatr'izay koa zany ro raha nalatsaka teo ambanin'ny altara noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy dia zao mitaraina amin'Andriamanitra mandra-pahovian'Andriamanitra zany hoe ireo izay novonoina zany dia mitaraina amin'Andriamanitra koa ireo satria mitaraina koa Iabela zany eto mitaraina hoe vonoiny Kaina izy dia henin'Andriamanitra zay fitarainan'izay dia jerentsika inge aty amin'ny Leviticus 7:20 izy eo akaika eo ihany fa teneny mihitsy hoe le raha dia le aina zany na le fanahy jereo tsara aty amin'ny Leviticus 7:20 izy eo akaika eo ihany zany Leviticus 7:20 any 1:12 jerentsika kely zay Leviticus 7:20 dia ny 1:12 dia vakitsika eo 7:12 dia ny 1:1 azafady 7:12 1:12 tapany voalohany dia ny 7:12 tapany voalohany ihany koa no vakitsika 7:12 azafady ny 7:12 tapany voalohany dia ny 7:12 1:14 tapany voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia hono izy fa ny ainy nofo dia amin'ny raha ozy izy ny ainy nofo dia amin'ny raha le aina zany eo amin'ny rano misy ny ainao ilo hoe ny fanahy zay mahatonga hoe le fanahy no mitaraina fa ny ainy nofo ozy izy dia amin'ny raha dia eo ny 1:14 tapany voalohany dia inona koa ny teneniny fa ny amin'ny ainy nofo rehetra dia ny rano ainy fa amin'ny ainy nofo rehetra dia ny rano aina ozy izy le rano aina zany zay mahatonga hoe le fanahy zany io le aina ny rany rahalahinao izy izy mitaraina amiko avy amin'ny tany ozy izy zany hoe le fanahy zany io le ain'le rahalahinao zany io dia mitaraina reto victime reto mitaraina reto olona novonoina reto no ny tenin'Andriamanitra mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao ny rahanay amin'ny mponina ambony tany ny zavatra misy anefa dia ty hitantsika teo raha miverintsika amin'ilay apokalypsy dia zao hoe mbola tsy tonga le fotoana zany mbola tsy tonga le fotoana satria na dia nitaraina ary izy dia mbola tsy tonga le fotoana vakitsika kely verenantsika vakinana izy 1:10 dia vakitsika ka hatramin'ny 1:10 1:10 ka hatramin'ny 1:10 ary ny antso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy maro no mandra-pahoviana no hitsarahanao sy hamalinao ny rano hoe monina ambonin'ny tany ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasiana niala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny ralahany izay hovonoina tahaka azy na dia nitaraina ary zany izy tsy nanome valy ny Andriamanitra fa ny zavatra miteneniny fotsiny dia zao misy karazany anankiroa ny fitsaran'Andriamanitra voalohany aloha zany dia zao hoe manamarina izy faharoa manaraka an'izay maninona manameloka ihany koa izy fa eto zany zavatra misy dia zao manamarina le vahoakany nataon'Andriamanitra teto aloha inona le fanamarinana nataony zany eto le fanamarinana nataony dia zao eo amin'le 1:10 dia ahoana izy ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina niala sasatra kely aloha izy nomena akanjo fotsy zany izy aloha no hamarinan'Andriamanitra izy zay le akanjo fotsiny fanamarinana no hamarinan'Andriamanitra izy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny ralahany izay novonoina tahaka azy zany hoe natokana amin'ny toerana anankiray zany izy ireo any amin'ny toerany misy ny olona marina zany dia nasaina niala sasatra any izy fa ny zavatra nitenenina fotsiny teto misy fiampitoana nomen'Andriamanitra
ahoana izy izy nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny ralany zay fovonoana tahaka azy zany hoe tsy ianareo rery ihany no mbola hovonoana noho ny amin'izany tenin'andriamanitra izany tsy ianareo rery ihany no mbola ho faty noho izany tenin'andriamanitra sy ny filazanan' jesosy zany fa zao mandra-pahatapitry ny mpanompo namanareo sy ny ralahinareo zay hovonoana tahaka anareo zany hoe mbola maro izy ireo no hovonoana ka rehefa feno ny isanareo dia eo zany vao tonga le fitsarana ho an'retom-panao ratsy fa zao miala sasatra eto alohanareo dia miandry zany alohanareo dia eo ihany koa ny lafiny anankiray dia zao manao hoe zany hoe tsy ho tonga zany io fitsarana ny ratsy fanahy io raha tsy ho feno ny isan'ny reto zay mbola hovonoana noho ny tenin'andriamanitra sy ny filazanan' jesosy zany hoe mbola misy zay fotoana zay zany rehefa feno ny isan'ireo olona reo rehefa tapitra zay andriamanitra no mahalala satria izy mahalala ny fotoana dia ho avy ny fitsarana ho an'ny ratsy fanahy eto nefa ny toerana nametrahana azy ireo dia aiza ny toerana nametrahana azy ireo nasenany an'iny niala sasatra izy ireo napetraka amin'ny toerana anankiray izy reto dia mifanontany mipetraka efa nahazo ary ve zany izy le fiainana mandrakizay mbola tsy nahazo le fiainana mandrakizay izy fa toerana no nametrahana azy maninona lazainy hoe mbola tsy nahazo le fiainana mandrakizay satria ny tenin'andriamanitra dia milaza mihitsy satria hoe ho an'ireo zay maty dia zao tsy mbola nahazo izy zany fiainana mandrakizay zany atao amin'ny Hébreu 1:10 izy no miteny an'izay Hébreu 1:10 ny 9:7 sy ny 7 Hébreu 1:10 9:7 sy ny 7 reo zay novonoana rehetra no ny tenin'andriamanitra reo zay maty no ny finoana sy ny amin'ny filazanan' jesosy dia zao ny teneny 9:7 sy ny 7 ary ireo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana azy dia tsy mba nandray ny teny fikasana inona moa io teny fikasana io le fiainana mandrakizay io fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika zany hoe tsy hatao tanteraka zany ireo andray an'le hoe tsy fahalovana raha tsy efa mbio koa isika zany hoe izy ireo tonga amin'ny toerana io zany reto le nasena ny ala sasatra reto dia mbola tsy eo anatin'le fahalovana zany izy ireo mbola nasena ny ala sasatra izy ireo fa rehefa tonga ny fotoana io zany zay voatendrin'Andriamanitra dia zay izy vao atao tanteraka miaraka amintsika koa zay mbola velona atao tanteraka miaraka amin'izy ireo fa tsy mbola nahazo izy ireo zany araka le teny teo fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa isika tsy azo atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio koa zany tsika dia zao ho an'ireo zay maty zany no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan' jesosy ho an'ireo zay maty no ny finoana ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan' jesosy dia mbola niny nasena ny ala sasatra izy ireo mandra-pafeno ny isan'ny mpanompo n'Andriamanitra raha lany izy ireo ihany koa dia rehefa feno zay dia zay vao tonga niny zay zany vao tonga ilay fitsaran'Andriamanitra izany ny zavatra azo antoka zany dia zao Andriamanitra dia hitsara amin'ny fotoanany misy zany fotoanany fitsaran'Andriamanitra io fa amin'izay fotoana voatendrin'Andriamanitra ihany tsy tsika koa no nanafaingana an'io hoe ataovy zay hitsaranao Andriamanitra fa mijala Andriamanitra manana fotoana Andriamanitra angeka maro-po sady be famindram-po raha tsika mbola tsy nalalan'izao fahamarinan'izao raha ny fahotany efa nisy teto ambonin'ny tany tsika tsy nalalany fahamarinana tsika nefa miantso an'izany fitsarana zany zao ahoana tsara reo Andriamanitra fa raha tamintsika mbola tsy nalalan'Andriamanitra ange ka rehefa nitsaran'Andriamanitra nga voavonjy tsika zany tsika zao voavonjy tsika koa zay maty zany fa mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola vonjen'Andriamanitra tsika satria Andriamanitra mbola be famindram-po be fahari-po Andriamanitra mbola mameno masoandro amin'ny ratsy fanahy mbola mameno masoandro any koa amin'ny tsara fanahy satria mbola tsy tonga le fitsaran'Andriamanitra fa Andriamanitra kosa manina mametraka andro ibebana ho an'ny olona rehetra mba hatongavany amin'ny fibebana rehetra satria tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy fa ny avelona azy no sitrany ka zay zany izy rehefa ho avy io fotoana io zany zay voatenin'Andriamanitra dia hitsara Andriamanitra izay zany no mikasika ny tombo-kase fahadimy iny zany dia hiditra indray arintsika zany ny amin'ny tombo-kase fahaenina inona indray ary ny resahany atao amin'ity tombo-kase fahaenina ity zany amaky ny teny indray arintsika zany
amin'ny anaran'i Jesosy. Dia eto zany tsika rehefa miditra amin'ny tombo-kase fahenina ity dia hitantsika eto amin'izay zany tonga eto zany le fitsaran'Andriamanitra to amin'ity tombo-kase fahenina ity. Raha ty amin'ny toko fadimy zany izy, tsy hoe toko fadimy fa ty amin'ny tombo-kase fadimy miantso ro victime zany raha ireo izay novonona no ten'Andriamanitra sy filazanan'i Jesosy. Manao hoe mandra-pahoviana no itsarahanao ny raha anay amin'ny monina ambony tany. Dia aty amin'ny tombo-kase fahenina rehefa novahana ny tombo-kase fahenina, tonga le fitsarana zany. Tonga zany le fitsarana. Izay no mahatonga le teny ery amin'ny faran'le tombo-kase fahenina manambara manao hoe iza no ajanona eo an'olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny fahatezeran'ny zanak'ondry izy. Satria tonga ozy izy n'inona ny andro fahatezeran'ny zanak'ondry, le jour de la colère de l'agneau, tonga ozy izy. Zany hoe tonga zany le fotoana. Dia ato amin'ny tombo-kase fahenina ny atantsika an'izay. Vakiantsika ary le tombo-kase fahenina, Apokalipsia toko fahenina tsika. Apokalipsia toko fahenina dia vakiantsika ny 12 ka hatramin'ny 17. Apokalipsia toko fahenina ny 12 ka hatramin'ny 17. Fahita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho rehefa novahany ny tombo-kase fahenina dia nisy horohorontany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volon'osy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volana ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny volony manta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery teo amin'ny lavaka sy teo amin'ny vatolampy eny amin'ny tendrombohitra ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjeraha aminay ka afeno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona, iza no mahajanona hozy izy. Dia inona izy? Ary nahita aho rehefa novahany ny tombo-kase fahenina dia nisy horohorontany mafy. Zany hoe tonga ny loza zany. Nisy loza tonga zany io. Horohorontany mafy. Araka le teneniny teo tonga mainty tahaka ny lamba ny volon'osy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny rà avokoa izy ny volana. Ka eto zany ny zavatra hitantsika eto araka ny vaky teny izay ndrasika teo dia zao hoe valim-bavaka reto victime zany ty zavatra hitantsika eto ty, ny fitarainany reto izay novonona no ten'Andriamanitra hoe mandra-pahoviana. Dia izay le izy hoe Andriamanitra mamaly amin'ny fotoanany. Tsy araka ny fotoanantsika fa araka ny fotoanan'Andriamanitra. Izy amin'ny mahalalany io amin'ny fotoana iny zany tombo-kase fahenina zany, Andriamanitra no mahalala an'izany. Fa rehefa tonga zany fotoanan'Andriamanitra io dia maninona? Mamaly ny valim-bavakantsika Andriamanitra. Hitsara ireo izay nampahory, nampahoriana no ny tenin'Andriamanitra izy. Hitsara ireo izay nampahory niazona ny tenin'Andriamanitra izy. Maro ireo vahoaka an'Andriamanitra nanaovana ny tsirarana, nampahoriana no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Maro ireo izay nanao ny marina kanefa nanaovana nankery ny fananany, nanaovana nankery ny azy amin'ny zavatra rehetra. Aiza ve ianao dia rehefa mandeha mandondona birao anao dia zao ny any miala tsy zany voainganao aza tany Madagasikara dia mba nahita zavatra kely any tany fa tsy tsika roa mipetraka any dia malala zavatra be dia be. Vao mandondona verangah ianao dia manao dossier, manao taratasy ianao. Dia inona ny zavatra mitranga? Dia miodina eo izy, miodina eo ilay olona nanaovanao taratasy dia tsy hay hoe maninona. Ka izy tika mangataka cadeau izy ty. Dia nisy olona niaraka taminay dia ka izy ty efa malala le fomba fietsin'izy ireo dia hoy izy manao tia ny cadeau-ny madama dia gagabe zay nanao hoe ary ino ny tia nataon'ilay olona. Vao nahazo an'iny izy ohatrany tsy teo ilay zavatra dia vita. Dia mba rariny ny fehizan'ireo olona. Nefa reny olona reny sura 100% fa kristianina. Milaza dia zany dia manao ny fahamarinana ve ianao anatrehan'Andriamanitra? Mangataka cadeau isaky metraka kely mba meo cadeau. Dia aiza ny rariny sy nitsiny amin'izany? Tsisy raha manjary tsony. Zany hoe tsisy rariny. Fa zao dia zany tena dia tohizo foana ilay izy. Fa za dia mino 100% fa tonga io fitsaran'Andriamanitra io ho adinina. Ho adinina aminao zany zavatra nataonao rehetra zany. Ho an'ireo izay namonina anao ny marina, namonina anao ny rarina, nanao tsinitsinina azy ireo dia ho adinina
ho adinina amin'ny olona nanao an'izany faharatsiana izany ny rahan'ireny olona reny, ho adinina amin'ireny olona reny. Be dia be mihitsy ny tsy fahamarinana misy, manohitra an'Andriamanitra hoe tsy misy, tonga izy io satria namaly vavaka Andriamanitra. Niantso izy ireo ny amin'ny famonjeny Jehovah hoe oviana ny itsarahanao ny rahanay miponina ambony tany. Tonga amin'izay Andriamanitra namaly vavaka. Dia aiza amin'izay ny fampahorinany tonga raha nampijaly izy ireo izay nitana ny fahamarinana, nanao izay tsy rariny tamin'ireo, any amin'izy ireo ny tonga ny fampahoriana indray izao. Raha nampahoriana ny vahoaka an'Andriamanitra, raha nampahoriana ireo izay nanao ny marina, nanaovana ny keriny izy ireo, any amin'ilay mpampahori indray ny tonga izao ny fampahoriana. Tonga ange ilay loza, fa natahotra ange izy ireo, niafina izy ireo tany ambany, izy daholo niafina teneniny teo, jereo tsara ange ilay zavatra satria tonga ilay loza be dia be teneniny teo zany. Dia aty amin'ny 5:5 dia izao ny teneniny teo hoe ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanan-karena, zany ilay mpampahory daholo zany rehetrarehetra zany. Ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe, ireo manam-pahefana zany, sy ny mpifeharivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra. Eo ihany koa na ny andevy na ny tsy andevy zany samy manao izay tsy rariny ihany koa. Dia niery tany amin'ny lavaka eny ambony ao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra, niafina daholo izy ireny zany. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjy raha aminay ka hafeno izay mitaiva an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona. Mangovotra zany izy, matahotra zany izy, miafina, matsiaro ora izy satria miozongozona ny herin'ny lanitra, misy orotany mafy na orina tahaka ny taratasy ozy izy ny masoandro, ny tonga tahaka ny rano, volana, loza ange zany ny kitana iraraka amin'ny tany amin'izany vanim-potoana zany ozy izy. Fahoriana ange ny miandry amin'izany fotoana zany, loza ange zany. Tonga zareo zany lasa mangovotra eo anatrehan'ilay fahatezeran'Andriamanitra. Dia ho an'ireo izay milaza hoe tsisy zany fitsaran'Andriamanitra zany, io manambara fa misy zany, misy zany fitsaran'Andriamanitra zany. Ary teneny teo saranga doga ino sa ambara tonga sosialy ny resahany teo, avy any amin'ny mpanjaka mandra-patonga aty amin'ny andevo ny resahany io sy ny manam-pahefana sy karazany rehetrarehetra. Aiza ve ianao saka mandeha birao zao dia misy manam-pahefana izay mahazo autorité kely dia mibotsina dia tsy mampiatra ny heriny mihitsy eo. Zany ny zava-misy zany. Ho avy fitsarana io. Ka ity fanokafana ilay tombo-kase fahaenina ity zany dia maneho an'ilay fitsaran'Andriamanitra anankiray. Tombo-kase fahadimy izy, inona ny fitsaran'Andriamanitra hitantsika teo? Fanamarinana izay nanao ny marina. Fa ato amin'ilay tombo-kase fahaenina indray izy dia ilay fitsaran'Andriamanitra ho an'ireo izay mpampahory indray no ny zavatra mitranga eto. Nampahory ireo teo amin'ny toko fahadimy, teo amin'ny tombo-kase fahadimy, izy indray no mpahoriana zany amin'ny tombo-kase fahaenina zany. Dia mampiseho zany ilay fitsaran'Andriamanitra hoe ilay Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra iny, Andriamanitra marina. Ary amin'ny Andriamanitra marina azy dia ireo fitsarana anankiroa ireo zany dia miaraka ireo fa tsy misaraka zany ireo. Raha manamarina ny manao ny marina Andriamanitra ihany koa no manameloka ho an'ireo izay manao ratsy, fa tsy hoe manamarina ny meloka mihitsy izy Andriamanitra, fa manameloka izy ary miapanga izay manao ny ratsy izy. Tonga ny fotoana eto, tonga indray ny anjaran'ny mpampahory eto, vita indray fitsarana ho azy indray zany eto. Izay zany mikasika an'iny lesontsika indray tamin'ity anio ity, isaorantsika tompo lehibe zany fa zao hoe Andriamanitra dia marina. Andriamanitra manamarina izay manao ny marina, ary Andriamanitra ihany koa mitsara izay manao ny meloka. Fa tsy hoe Andriamanitra manamarina ny meloka, fa tsy maintsy ho avy izay fitsarana zay. Fa eto izy amin'ny tombo-kase fahaenina dia tonga io fitsarana io zany, Andriamanitra mahalala io fotoana io. Izay ny fotoanantsika indray tamin'ity anio ity, fa tohizantsika manaraka indray ny lesona. Voninahitra n'Andriamanitra rery ihany, hiaraka hivavaka isika. Tompo iray masina sy tsara indrindro, misaotra anao izahay, fa noho ny fahasoavanao no nafahanay nandinika sy nianatra ny teninao tamin'ity anio ity. Isaoranay ianao izay vita ary isaoranay ianao koa izay mbola ho atao. Manamasinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia iray namandrakizay ny anaranao raha io.
ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany eto anatrehanao. Halleloia. Amen. Dia manao velomantsika rehetra indray a. Tain'Andriamanitra daholo tsika. Bye bye.